Iara hivavaka isika androany, hidera sy hisaotra ny tompo amin'izao fankalazana ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantena izao. Maro ireo tebotebotsaina tsy ary ho tanisa ireo aham-po amin'izao vaninandro sarotra hatrehina sy diavintsika izao. Izany rehetra izany anefa tsy manakana antsika hanantona ny tompo. Fantany mahasoa sy mahasara antsika satria efa naniraka ny zanany tiany izy hanambara ny tena fitiavany, ary efa nanangana antsika ho zanany izy tao amin'ny fanahiny, ka tonga zanaka isika mpiara-mandova ilay hafaliana sy fiadanam-po ao aminy. Koa apetrao eo am-pelantanany ary ny tebotebo sy ny ahiahy, ary andehantsika hiara hitsangana an-kafaliana hanatrika azy any an-tendrombohitra masina. Raisintsika ny hira zany andeha an-kafaliana. Faiza
Empolo taona nahazahoana fahaleovantena na dia ho aiza mivanina ny sarotra atrehina sy diavintsika izao dia mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe sika velonaina miompo-posy vavaka midera sy misaotra ny anarany. Koa ny voalohany teny araka mahamalagasy antsika amin'ny asaramanitra toy izao dia manolotra ny arahaba voafantopantina toraky ny fo ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Arabaina toandra volana fanalan'ny aizy ny alina ianareo ka na fenona na alanina dia miposaka ho fanantenan'ny ampitsy voamaraina. Sarasara Andriamanitra ndrenanahary ho arivotratra ny taona anie isika ary tsy sara menakavy. Izany no arahaba sy asina ary firarian-tsoa entin'ny komitin'ny FFKM mety Frantsa ny fiangonana roa trano FPMA sy FKM teto Toulouse amin'izao fotoam-pivavahana iombonana izao. Kristianina koa moa isika miara-mivavaka etona koa miara-abantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izahay. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andeha ary isika ry havana malala hiara-mankalaza an'Andriamanitra mpanao salamo ka hidera azy araky ny salamo 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina ary ny andininy 120 sy 220 manao hoe: miobio an'ny tompo ianareo ry olona marina fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Midera ny tompo amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny faritorofolo. Miraha hira vaovao azy mitendre tsara amin'ny feo mioby. Fa mahitsy ny tenin'ny tompo ary matoky avokoa ny asany rehetra. Ty fahamarinana sy rariny izy enika ny famindrampon'ny tompo ny tany. Tamin'ny tenin'ny tompo ny nanaovana ny lanitra ary ny fofona ny vavany nanaovana izay rehetra ho aminy. Maharitra mandrakizay ny fikasan'ny tompo ary mahatratra ny taranaka faramandimby ny hevitry ny fony. Sambatra ny firenena izay manana ny tompo Andriamanina dia ny olona fidia ny olovany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra Andriananahary, tsara indrindra sy be faingindra fo ary fitiavana, ao aminao dia tsy misy afa-tsy fitoniana, fihavanana ary filaminana. Andriamanitry ny firenena rehetra ianao ary mendrika ho derainy ianao. Koa indreto minkoka eto anatrehanao ny firenena rehetra ary entiny ao anatrehanao ho aja, atolony ho voninahitra omeny izao fanipampivavahana tanterahana anio zao. Tafavory eto zay
miompo amin'ny vahoaka malagasy manontolo na ny any an-tanyrazana na ny aty ampitan-dranomasina mitondra eo anoloan'ny seza fiandriananao ny asina sy ny fanajana ary ny fiobiana. Arovy izahay Andriamanitro, ary avao sy diovy Tompo ny tsy fanarahan-tsaina sy ny lololo mety misy eo aminay, koa tario amin'ny lalana ho amin'ny firaisampo sy fifankatiavana izahay rehetra. Anahaka anao Andriamanitra, amin'ny toetranao efa naharianao anay tany am-boalohany. Ianao izay ambonin'ny zavatra rehetra, ampiraikitra izay ho iray, ary aoreny tsara ao anatina indray ny fanahy ny fiombonana, mba hamelona sy ahary ao anatina isan'andro ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajana, mba ho saina iray sy vava iray no iarahana mankalaza an'i Jesosy Kristy Tompo. Noho ny fiadananao izay nomenao anay, no mahatonga fiadanana eo anivon'ny zanakao natsanganao rehetra. Noho ny fahasoavana, ny famindram-po, ny fitiavana avy amin'ny Jesosy Kristy, isaoranay sy ankalazanay mandrakariva ny anaranao masina. Amen. Mino sy matoky fefanandresy an'izao tontolo izao aho ny Tompo. Andriamanitra Tompo, ampitomboy ny finoanay. Taio ny nosinay, taio tianao, omeo saina marina sy mahitsy ny vahoaka malagasy ka anao ny sitrakao. Fa sambatra ny firenena, manana anao Tompo sy Andriamanitra. Ho raisitsika ny hira Andriamanitro taio sy atsarao. Ankalaza izao androm-pireneny izao izay malagasy Andriamanitro, ka tonga angataka tsodrano avy aminao izay ny havian'ny soa rehetra, ianao izay tsara sady mpanao tsara. Kanefa mialoha ny rosoanay amin'izany dia mahatsiaro manatsino izahay, koa mifona sy miaiky ny fahadisoanay ary mitalao sy mangataka aminao, mba amin'ny ranao fosy ho diovinao ho afaka amin'ny faharatsiana sy ny loto rehetra mbola mameno ny fonay matetika. Noho ny fanadononay fanao ny aina, ary tolotra avy aminao irery ihany no ahazoanay izany. Noho ny valana retina miatra amanaina eo aminay malagasy ary eo anivon'izao tontolo izao, satria ny hanafaka anay no nanoranao ny zanakao miaraka ny fiangonana. Avelao ny elokay, tahaka ny amelanay izay rehetra nanao meloka taminay. Noho ny fitiavatena mibanao am-po,
mampisy fananaraotana isan-karazany ka mahatonga fikatsahana tompotsy ho an'ny tena fa tsy mitsinjo ny hafa ao anaty fahasahiranana. Noho ny tsy fivelomana ny fihavanana tanteraka sy ny famonjenana tolotra ao anay dia matetika mifanavakavaka ara-poko, ara-toekarena, ara-pirehana politika, ara-pinoana kory azo izahay. Avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay rehetra nanao meloka taminay. Noho ny fialokalofanay tamin'ny fahalemenay mba tsy hanaovanay na inona eo anoloan'izay tokony nataonay. Noho ny tsy fanananay finiavana hanao araka ny sitraponao. Noho ny hafanam-po tsy ndraindray tafahoatra loatra, tsy ampiheverina tony ka mahatonga anay hitsabaka amin'ny raha ratsy tokony atao, anika nanjary fitsaran'ny hafa nanameloka ny maha-kristianina anay sy nahatonga alika teo amin'ny voninahitra efa notafiana ao anay. Avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay rehetra nanao meloka taminay. Mandihy tany isika ka mety solafaka, milololanitra ka mety olena, fa ny eloka hibaboana moderariny. Ny zanaka no mafo ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mafo izanaka. Andriamanitra ray aman-dreny be fitiavana, be famindrampo. Matoky sy ny tanin'izany finoana sy fanantenana izany sika dia ndao ary anantona azy ampitiavana, ankafaliana. Zanakao nantsonao zay tompo ka ndeha hijoro tsy handraraka ilombiandoha. Ho raisitsika ny hira endrezany hafaliana. Efa natsoin'Andriamanitra ao amin'ny fahazavana mahagago amin'ny Kristy isika ry havana, isika izay efa lavitra ny famindram-pon'Andriamanitra tany aloha, ankehitriny efa voata sy voavela eloka. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe
miavana amin'Andriamanitra ne nareo. Ilay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota monjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Voavela ny alkareo noho ny anaran'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Fiadanana tsy toy ny menaka ka mitsingevana eny ivelany, fa fiadanana toy ny tsoka ka latsaka anaty. Izany fiadanana avy amin'ny Kristy izany no ifampizarantsika ankehitriny. Noho ny vanim-potoana diavintsika moa dia tsy afaka mifandray tanana na mifanohika isika, ka dia azontsika zaraina amintsika izany. Somary tsy azontsika tsoahana kely ihany koa ny tafimbava, na amin'ny kopakopa-tanana na amin'ny tompo-maso mamirapiratra. Mandritran'izany dia ho raisitsika ny hira fiadanany, ombantsika menakavy eny ny fiadanana. Mahazo mipetraka isika. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay o, faly zaika amin'ny dera sy mankalaza anao, miantso ny anaranao, arengana ianao hitahy anay sy hitsodrano anay, ary hiaro anay sy hampamirapiratra ny tavanao aminay mandrakariva. Sambatra izay malagasy fa mananao Andriamanitra ho tompo, toko sy mpiaro anay, ianao ny mpanapaka amin'ny fanjakana rehetra, koa mangataka aminao zahay, mba hanome ho an'ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny firenenay ny fahendrena avy aminao, ka aoko sitraka ao ny tarika ny fieverany rehetra hoentiny hampandroso ny firenena. Ka ho voninahitra ao zany, toy ny nanomezanao fahendrena sy fahalalana ny Solomona mpanjaka, izay nakasitranao sy ny tantana ny vahoakanao araka ny rininy fonao. Mangataka aminao koa izahay, ampidino aminay tsiraray avy ny fananao masina, mba hitarika anay anaraka ny Kristy fahazavana, ka tsy andehananay maizina.
ka dia izy eny no fahamarinana aolona afaka anay haizanay hatrany miaina ny fifankatiavan'ny piraitapo sy ny fitsinjovana ny oro sy ny mijaly satria izay mampiavana dia mamafy ny vokatra ny fahamarinana hoy ny teninao. Koa manafanay Andriamanitra amin'ny fiahiahina ao aminay samy malagasy fa efa sitraka ao ny nanomeo anay io nosy tanorazanay io ary nahatonga anay malagasy rehetra avy amin'ny lafy valony nosy ho vahoaka tokana. Koa ny fiadanana sy ny fahandriam-pahalemana ne anjaka eo amin'ny tanorazanay ry Tompo ary izany no feno sy tanteraka dia araka ny tonombavaka efa notonony ireo malagasy kristianina razanay teo aloha, Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Amen. Hiditra amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Fa iny dia efa nanao fanekem-pihavanana taminareo aho iny Tompo, ary ankehitriny dia mbola manantitra izany fanekem-pihavanana izany. Olom-boafidin'Andriamanitra ianareo, vahoaka voatokana sy ny tiavana, fitia mifamaly nefa mahatsara fihavanana. Ny vaky teny izay hoenontsika dia nalaina tao amin'ny Isaia 2:30, 5:15 ka hatramin'ny 20. Ary ny vaky teny faharoa dia tao amin'ny taratasin'ny Paoly Apôstôly amin'ny Kolosianina 4:7, 12 ka hatramin'ny 17. Alohan'ny enontsika n'izany tenin'Andriamanitra izany dia andehantsika hiantsa ny fanahy. Omeko ny hery ny fanahy ianareo iny Tompo, ka na eo aza ny tebitebitsaina ny aham-po dia matoky fa eo aminareo mandrakariva aho. Fanahy masino, tongava ao am-ponay ianao, anadio, anazava sy anilo, ahafantaranay ny sitrakao ho tanterahinay. Ho raisintsika ny hira ry fanahy mpanazava. Vaky teny voalohany fanekem-pihavanana taloha Isaia 2:30, 5:10 ka hatramin'ny 20.
Indray andro dia atosaka ny fanahy avy amin'ny tompo ao ambony, ka anjary samy mahavokatra ny tany efitra ary ny samy mahavokatra anana ny lanjan'ny ala. Onona any amin'ny tany efitra ny rariny ary anjaka ao amin'ny samy mahavokatra ny itsiny. Fiadanana no ho vokatry ny itsiny ary filaminana sy fandriampahalemana no aterany hatrany hatrany. Ny vahoakako hitoetra ao amin'ny faritra miadana, ao amin'ny fonenana misy fandriampahalemana sy ao amin'ny fialan-tsasatra feno fitoniana. Amin'izay kosa dia ho ripaka ny ala noho ny havandra ary arodana ilamaka tokoa ny tanàna. Kanefa ho sambatra ianareo, afaka mamafy eny amoron-drano na aiza, sady mamela ny omby sy ny boriky iriary. Ho tohizantsika ny vakiteny eo amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 4:7 ka hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Olombofidin'Andriamanitra sy voatokany ho azy ianareo sady efa notiavany. Noho izany, aoka ianareo hitafy hatsaram-po sy fiantrana, amoram-po sy fanetretena, fahalemem-panahy sy faharo-po. Mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo raha misy manana lehelo amin'ny sasany. Aoka ianareo koa mba hamela heloka tahaka ny namelan'ny tompo heloka anareo. Fa ambonin'izany zavatra rehetra izany, mitafiany fitiavana izay mameny ny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. Aoka hanjaka aminareo ny fiadanana omeny Kristy, fa amin'izany fiadanana izany ny antson'Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka aminareo, ka ifampianatra sy ifananatra amin'ny ampahendrena tanteraka ianareo noho ny fahasoavana manenika anareo. Noho ny fahasoavana manenika anareo dia mihira ny fonareo tokoa ho an'Andriamanitra, ka mikaloha salamo sy hira ary antsa asesiky ny fanahy masina. Ary ny zavatra rehetra laizainareo na ataonareo dia tototsao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ka isaorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. La parole devient chair et elle a habité avec nous. Nous allons accueillir cette bonne nouvelle et nous allons nous mettre debout et chanter l'Alléluia. Mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka tendreko iandraikitra zava-dehibe. Koa avia iombokafaliana amin'ny tomponao. Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs
et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien des serviteurs, jetez-les dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Veuillez vous asseoir. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, je rendrai grâce au Seigneur. C'est par ces belles paroles du psaume 114 que j'ai dit la joie de me retrouver parmi vous, malgaches, en ce jour anniversaire de l'indépendance. Il y a déjà 2 jours. 60 ans, c'est un bel âge. C'est une occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la terre qu'il vous a donnée, pour l'unité nationale qu'il vous a donnée, et aussi l'occasion de lui demander les grâces nécessaires pour que l'indépendance soit effective, qu'il n'y ait pas d'autre dépendance. La vraie indépendance consiste à vivre dans la paix et le développement. Et c'est ce que nous prions aujourd'hui, que le Seigneur, qui est la source de tout don, puisse donner au Madagascar de rayonner de la splendeur. La terre que le Seigneur vous a donnée, les pays qu'il vous a donnés, la nation qu'il vous a donnée, c'est des signes de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Prions pour ce pays, prions pour sa paix, prions pour son développement, prions pour que tous les Malgaches reconnaissent en Dieu celui qui est la source de tout don. La parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, et de manière particulière l'Évangile, nous invite à nous tourner, à nous concentrer sur Dieu. La parole de Dieu se présente sous forme de paraboles.
La péricope de l'évangile selon saint Matthieu nous parle des talents. Quelque chose d'impressionnant, le chapitre 25e de l'évangile selon saint Matthieu nous demande de fructifier les dons, les talents que Dieu nous a donnés. La première partie de ce chapitre nous parle de la parabole des 10 vierges. 5 vierges sages et de l'autre part 5 vierges folles ou insensées. La suite, à partir du 14e verset jusqu'au 30e, nous parle des talents. C'est le même évangile, c'est la même thématique qui se retrouve chez saint Luc dans le chapitre 19e où nous sommes appelés à fructifier les mines. Cela se retrouve aussi chez Marc, cela se retrouve aussi chez saint Paul, de manière particulière dans l'épître aux Romains. Le Christ est un bon pédagogue. Il enseigne à travers de paraboles pour que le peuple soit sensibilisé à son amour, que le peuple soit sensibilisé à la beauté de son enseignement. Et le Christ, notre maître, se présente comme un maître humain. Il a 3 serviteurs, il donne au premier 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Et au 3e, il donne un seul talent. On pourrait peut-être se poser la question, est-ce que ce maître n'est pas déjà au départ injuste? Pourquoi il a donné à un 5, à un autre 2, et puis finalement à un autre 1? La pédagogie divine, voilà ce qu'il en est. Dieu est la source de tout don. Il donne ce qu'il veut à qui il veut. C'est selon nos capacités que Dieu nous donne ce qu'il veut. Nous sommes appelés à trouver dans tout ce que le Seigneur nous a donné le signe par excellence de son amour, le signe manifeste de Dieu qui accompagne notre histoire. Lui qui nous connaît, il nous donne ce qui convient pour notre bonheur. Peut-être celui qui a reçu un seul talent, si on lui donnait 5, il s'en trouverait bien fou. Celui qui n'a reçu que 5, celui qui a reçu 5 et qu'on lui donnait 1, il pourrait peut-être oublier l'action de grâce. Dieu donne tout quand il veut, comme il veut. Quand nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, la prière du Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu, tout ce qui nous arrive dans nos vies. Il est la source de tout don. Il donne ce qu'il veut, ce qui convient à notre bonheur. Et donc, ne nous sentons pas jaloux. Tout ce que le Seigneur donne, il le sait pourquoi. Ne te compare pas à ton frère parce qu'il a plus que ça. Parce qu'il est beaucoup plus fortuné que toi, il est plus riche que toi, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que toi, parce qu'il a été bien bâti. Ce que le Seigneur donne, c'est pour notre sanctification et nous devons le louer, lui rendre grâce pour ce qu'il fait. L'Évangile nous présente le Christ comme le maître qui demande de compte. À celui qui a donné 5, il lui demande de montrer ce qu'il en a fait. Il a fructifié, il a 5. Talents en plus, ça fait 10. Qu'est-ce qu'il lui dit? Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Il grandit dans l'amitié et l'intimité avec Dieu parce qu'il a fructifié ses talents. Le deuxième a aussi fructifié les talents qu'on lui a donnés. Que lui dit le maître, le Christ? Entre dans la joie de ton maître. Et le dernier, lui est beaucoup plus agressif. Il dit: je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Il est même déjà dans l'attaque. Il est même déjà dans l'égoïsme. Il est parti thésauriser ce seul talent qu'on lui a donné. Et la conclusion, c'est que le Seigneur le punit. La conclusion de l'Évangile nous dit: à ce propre à rien des serviteurs, dit le Maître, jetez-les dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. À part le fait qu'on lui arrache déjà le seul talent qu'il avait, la conclusion c'est qu'il se retrouve dans les ténèbres, là où il y a pleurs et grincements de dents. On lui arrache les peu qu'il a pour le donner à quelqu'un qui va les fructifier. Chers frères et sœurs, cette belle page de l'Évangile que nous venons d'écouter nous invite à nous remettre en question. Premièrement, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Cette belle page de l'Évangile nous invite à découvrir tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Nous avons reçu diversité de dons, de charismes et de ministères. Pour certains, c'est la capacité
d'être un bon conseiller. Pour d'autres, la richesse de l'enseignement. Pour d'autres, c'est parler au nom du Christ. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Et si tu reconnais qu'il est la source de tout don, aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur pour te dire de fructifier ses talents. Il te demande de ne pas cacher ce qu'il t'a donné, mais il te demande à ce que tu le fructifies, que tu le partages pour que le Christ trouve sa plus grande place dans ton cœur. Au soir de notre vie, parce que ça arrivera, le jour du jugement dernier, nous serons jugés sur base de l'amour. L'amour de Dieu qui nous a donné son Fils. Quand on parle de talent, on oublie que le talent par excellence que le Seigneur nous a donné, c'est son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Saisissons ces talents, saisissons le Fils de Dieu pour que nous puissions être liés à lui, pour que nous puissions nous attacher à lui. Écoutons sa parole, mettons-la en pratique et là, le Christ nous dira « Entre dans la joie de ton Maître ». Diversité de dons, diversité de charismes, à chacun de fructifier. Sachons que le Seigneur est celui qui voit tout. Il récompense nos actes. Il condamne nos iniquités. Toutes les fois où nous sommes dans l'injustice ou dans la lie de la médiocrité, alors il n'est pas content. Mais il est riche en miséricorde. Et c'est parce qu'il est miséricordieux que nous pouvons encore nous tenir debout devant lui. Il nous aime et il nous accompagnera tous les jours de notre vie. Tous les talents qu'il nous a donnés, mettons-le au service de nos frères. C'est là que nous manifesterons que le Christ nous a aimés, que le Christ est notre Pâque. Il est celui qui accompagne notre histoire. Saint Paul, apôtre aux Colossiens, nous invite en fait à trouver la grâce du Christ. Saint Paul nous rappelle, vous êtes les élus de Dieu, vous êtes des saints bien-aimés, revêtez des sentiments de tendresse, de compassion, combattez la haine autour de vous, supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous, louez le Seigneur, que la parole de Dieu apporte la paix dans vos cœurs. Chers frères et sœurs, la preuve que nous aimons Dieu consiste à aimer le prochain qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu alors que nous n'aimons pas le prochain, nous sommes dans l'erreur, la vérité n'est pas en nous. Malgré nos différences et nos divergences, nous sommes appelés à construire une véritable humanité à la suite du Christ qui est l'aîné d'une multitude de frères. Grandissons dans l'amour, grandissons dans la parole de Dieu et le Seigneur trouvera sa place dans nos cœurs. En cette fête de l'indépendance du Madagascar, nous continuerons à prier pour que le pays puisse rayonner de la paix et du développement. Que chacun de nous travaille pour que ce pays soit un pays qui émerge, un bon pays. Nous retrouvons ici en Occident, nous venons quelque part. N'oublions pas d'où nous sommes venus. Que chacun de nous fournisse un effort pour que le village d'où il vient puisse grandir. Si on est parti de Tamatave et puis finalement on a tout oublié, la vérité n'est pas en nous. Si on a quitté Murundave et finalement on a tout oublié, le Seigneur nous le demandera. C'est un talent, il nous jugera au soir de notre vie. Investissez-vous pour votre pays. Si vous pouvez le faire, aidez pour que ce pays grandisse. Parfois nous attendons ceux qui sont au pays qu'ils fassent tout. Nous sommes dans des critiques, ils n'ont rien fait. Ce sont des feignants, mais aujourd'hui nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour que le Madagascar sorte du sous-développement où il se retrouve finalement. Qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à bâtir une nation belle, prospère? Qu'est-ce que je peux faire? Commencer seulement à critiquer, ça ne suffit pas. Mettre la main sur la pâte, voilà ce que le Seigneur nous demande de faire, de fructifier pour qu'on ait une belle nation, un bon pays où chacun a la paix et le pain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que cette célébration écuménique puisse fortifier les liens d'unité qui accompagnent les églises catholiques et protestantes, parce que nous sommes une seule nation, une seule famille, une seule église, celle du Christ qui nous accompagne et qui ne nous oubliera jamais. Amen.
dia tsy verina ny amiko raha tsy mamokatra zato eny arivo eny. Eny isika tsiray avy dia nomen'Andriamanitra talenta fanomezam-pahasoavana satria ny finoana tsarana asa tokoa dia foana pokaty. Dia ary isika hiara-itsangana, hiarana vao anamafindray izany finoantsika izany ka hiaraka iventy ny fiekempinoana tany Nisea. Izaho mino an'Andriamanitra tokana, raitsy toa na aran'andro sy ny tany ary ny zavatra rehetra na hita na ny tsy hita. Izaho mino an' Jesosy Kristy tompon-tokana, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, teraky ny ray taloha an'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, ilay fomba amin'ny iray. Izy no nahariana izao rehetra izao, nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjenantsika, ary tonga nofo tao amin'ny alefetsina no ny herin'ny fanahy masina, ka tonga olombelona no nobonana tamin'ny fijaliana ho antsika tamin'ny andro Pôntsy Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, niakatra ny an-danitra, nipetraka ankavanany iray, ary ho avy indray amboninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ka tsy hanapahatamperana ny fanjakana. Izao ny fanahy masina, tosy famelona avy amin'ny ray sy ny zanaka, hitsaona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vava ny mpaminany. Izao ny fiangonana iray, masina, manerana izao rehetra izao, araka ny fanorenan'ny apôstôly. Izao manaiky ny batisa iray famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ho avy. Amen. Noho ny vanim-potoana atrentsika izao moa zany dia tsy misy ny fitatazana ny rakitra, fa misy kosa ho arena ao zany rehefa mivoaka isika, misy ny saronan-karona ahafahantsika mametraka mandatsaka ny anjara birikitsika. Dia tsarovy hatrany fa izay manome hankafaliana no sitraky ny tompo. Dia iroso amin'ny ranombavaky ny mpino isika. Rehefa avy ny ain'ny tenin'Andriamanitra isika dia ndao ary hiara-nambatra ny fo mampanahintsika ampakatra ny vavaka any amin'ilay Andriamanitra loharanom-pahasoavana, ka ho raisintsika ankira isaky ny andinim-bavaka ny fiverenana. Tompo ô ianoho izahay miantso anao, mba ekeo ny vavakay mitalao. Andriamanitra tsy toa mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonana kristianina miray ao amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy aty Frantsa, ho an'ny fiangonana kristianina malagasy rehetra aty ampitan-dranomasina. Tsy manana famendrehana tanteraka izahay ary mora mirona ho any amin'ny fankapanahy mampizarazara, kanefa miezaka sy mibanjina ny firaisampo sy ny fiombonana feno ao aminao Kristy any lohan'ny fiangonana. Ray masino, tehirizo amin'ny anaranao izahay, izay nomen'Andriamanitra an' Jesosy Kristy mba ho iray izahay araka ny vavaka nataonao. Enoy ny vavakay. Tompo
aminao izahay mba hanjaka am-ponay tsirairay avy ny fiadanana tolotry Kristy ka hanome anay faharetana sy fandeferana ahaizanay mifampieno sy mifampivavaka ka hiavana ny malagasy rehetra sy hifankatia tahaka ny tiavan'i Kristy antsika. Ny fiadananao no hitarika anay hijoro ho vavolombelona velona sy matoky amin'ny maha-kristianina malagasy anay eo anivon'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy. Ny fiadananao izay natolotra ao dia tsy tahaka ny fiadanan'izao tontolo izao fa manafihery sy fanetretena anay ka anaiky andray ny fanavaozana avy aminao izahay raha eo. Tompo enony vavakay. Mivavaka izahay ary misaotra anao Andriamanitra tsy toho fa nomenao talenta tsirairay avy ny sakaizanao koa ampitomboy ho zato avy eny ny fanomezam-pahasoavanao rehetra no raisinay ho voninahitrao ka ho tonga mpanompo tsara sady mahatoky anao hatrany izahay mba hidiranay amin'ny fifalian'ny tomponay. Ampio izahay mba hiasa ny fitahiam-panahy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Enony vavakay. Mivavaka izahay ho an'ireo olona rehetra mila tohana sy ery amam-bavaka avy aminao sy trano ireo marary indrindra ireo izay tratra amin'ny valanaretina coronavirus toano ireo miadi-saina noho ny asarotam-piainana ampeonony ireo manamanjo ka omeo fanantenana avy aminao Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana ka velona mandrakizay jereo ary ajakao amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo ankizy madinika sy ny tanora mba hitombo amin'ny fahalalana bebe kokoa anao ary taio ireo zokiolona hitombo fahasalamana sy hery mba ho enky ny aja sy ny voninahitra sahazaza. Enony vavakay ry tompo. Mivavaka aminao izahay ho an'ny firenena rehetra izay efa miditra ao anatin'ny déconfinement tanteraka. Tsaroanay manokana ity firenena mandray sy mampiatrano anay ity dia i Frantsa izany. Ny tananao mahery no ampanjaka ny fandriam-pahalemana eto. Jereo amin'ny indrafonao ireo vahoaka tratry ny fahasairanana mafy samihafa ary manjaka amin'ny toekarena eto Frantsa mba hamirapiratra ny voninahitrao. Mivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra izahay mba ahaizan'izy ireo manapaka amin'ny rariny sy ny intsiny koa ny fahamarinanao Andriamanitra rainay no anjaka tanteraka eo anivony izao tontolo izao. Enony vavakay. Mivavaka ho an'ny Madagasikara tanindrazanay sy ho an'ny malagasy rehetra izahay indrindra amin'izao fahatsarovanay ny nazahoana ny fahaleovan-tena nandritry ny 80 taona izao. Alevinay impito mandivitr'olona ny fampialonana sy ny fisarahan-tsaina fa taio izahay rehetra mba hahay mifanampy amin'ny mahaory sy mifandefitra
ary mifankaty noho ny fihavanana sy ny fitiavanao ny malagasy tsirairay avy. Ny fiadanana avy aminao Jesosy Kristy no angatana ianjaka tanteraka mba hitorinay ny teny somafalo amin'ireo malagasy rehetra mba hisaina ho tena iray ao aminao Kristy izy ireo. Enganeo tahaka ny andrinay tany vaovao sy lanitra vaovao no anajarianay koa ny tanindrazanay. Amen. Zany ny vavaka Tompo. Mbola maro koa ny ao am-ponay tsy miloka. Fantatrao reny tsisy miafina aminao. Izany rehetra izany dia hoentina hiapetraka eo am-pelantananao. Tompo, tsy feno anefa mivavaka raha tsy akambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra na ampianarinao anay manao hoe irainay any an-danitro ho amasinina ny anavanao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay ny anina sahaza ho anay, avelao ny herokay tahaka ny amelanay sy fanao meloka taminay. Aza vela ho azo mifakapanay izahay fa manafanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika. Dia iroso amin'ny vaovaom-piangonana isika izao ka mangataka ireo tompon'andraikitra zany androso ety aloha. Andriamatoa mpitandrina, Andriamatoa filohan'ny FPMA, mon père Olivier, Andriamatoa Etienne Panentana, ianareo rahavavy sy anada ao amin'ny Tompo. Akory ny hafaliana tafahoana soa aminareo havana, tapaka sy namana. Samy velona somatsara, tsy maty fo amanaina tamin'io arety mandoza io. Tsy natsapa ve isika malagasy fa tena nahazo tompo-pity tamin'Andriamanitra raha mijery ny zava-mitranga maneran-tany. Za matoky aho. Iza indrindra no natafavory atsika anio, idera sy isotra amin'ny tompo-pahasoavana no raisintsika malagasy ka nahafahantsika mankalaza ny faha-enipolo taona ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara tanindrazantsika. Koa arabaina isika menakavy tratra ny asaramanitra. Isika rehetra izay niala tanindrazana dia manana ny antony avokoa, fa sanatria ny tsy hijery, sanatria ny anadiny ny tanindrazantsika. Ny taranaka izay mandrato fianarana aty ivelany no antenaina ho avy ny firenena, ka ianareo tanora azariana ny teny reny, mahaiza amin'ny teny malagasy. Raha ny tena marina dia tokony anjaran'ny FKMT no fandraisana izao fotoana izao. Saingy tratrany akory tao dia fisaorana amin'ny tafotafo no atolotra ny FPMA ny baby ny zandrina. Samy isika menakavy mivavaka mafy mba handresentsika ity fahavalo tsy hita maso ity,
ahafahantsika manonitra izay tsy vita ary amin'ny fotoana mahamety azy dia ampitiavana tokoa no andraisany FKMT ny zokiny. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ho samy salama ny malagasy maneran-tany. Ho elavelona ny FPMA sy FKMT mifankaty. Misaotra tompoko naharitra ny aina. Ry havana malala, ny voalohany teny dia ny fisaoran'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanteran'izao fotoana izao. Misaotra koa ny ray aman-dreny ampanahy pasteur Esper Olivier nitarika izao fotoana izao, ary amin'izao andro fankalazantsika ny fetim-pirenena izao dia miarabantsika rehetra tsy sakanavaka ny fiangonana FKMT sy ny fiangonana FPMA itsika izay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao eto am-piangonana, ary koa ianareo izay marobe manaraka izao amin'ny alalan'ny YouTube. Arabaintsika menakavy nahatratra ny 40 taona ny fahaleovantenantsika, ka dia ho apetratsika amin'ny tompo lalandava ny tanindrazantsika mba azo ny fanambinana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ka arabaina tratry ny asaramanitra tompoko. Noho ny fameana ara-pahasalamana moa dia afakely ity fotoana ity araka ny fahitanareo azy, tsy izy zany ny fiaraha-misakafo toy ny fanao ary ny fanompoam-pivavahana, fa mifantoka tokoa tsika amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra sy fampiarana izany. Izany tokoa ry havana ny zava-dehibe andrasan'ny tompo amintsika, indrindra amin'izao fotoana ny valanaretina izao, mba ahafahan'ny tsirairay mandiny tena isan'andro manoloana ny fitondran'Andriamanitra, fa izy tokoa ny mandahatra ny fiainantsika ary misy antony ny zavatra rehetra asehony amintsika. Koa dia ekentsika ampitiavana izao fandaminana afakely izao, ary araka ny tenenin'ny Flo Eveline FKMT dia mbola isy ny fotoana aoriana ahafahantsika miaraka malaladalaka koa, ahirina mba ahafahantsika mifampizara bebe koa ny fitiavana sy ny fihavanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Eto am-pamaranana ry havana dia mirary atsika rehetra hanao fialan-tsasatra sambatra, satria efa ho avy indray zao ny fialan-tsasatra ho an'izay afaka manao izany, ka ny tompo aneny mbola anambina atsika rehetra hiaro atsika amin'izay alehantsika, na ianareo amin'ny FKMT na izahay itsika eto amin'ny FPMA, ka mbola hifankahita amin'ny fotoana mbola andaharan'Andriamanitra atsika amin'izany. Dia misaotra tompoko. Sambatra izay tompo fa manana anao ray mpianakaviana be fitiavana, ka tsy izoko ny manitra voninkazo na izandro ny manitra voankazo, fa ny fankatiavana ny mamerivero, satria samy zanak'ilay ray be fitiavana. Ka ho fianakaviana iray ho fo miara-mitempo tokoa anie isika mianakavy, isika mpiray tanindrazana. Ho raisitsika ary ny hira endremba mahafinaritra loatra.
aoka iara-mitsangana isika andray ny tsodrano izay tononina ho an'ny tanorazana ho an'ny taranaka ary ho antsika engany tsodrano ny firenentsika Andriamanitra ray pahary ka tiany olombelona rehetra itsodrano azy keo ane ny zanaka izay nahafony ainy ho an'ny fireneny rehetra ary itsodrano azy eny amin'ny fanahy masina izay mahay mampifankahazo mampifanaja ary mampifankatia ny olona rehetra na dia samy hafa fiteny samy hafa fomba aza. Amen. Niara nivavaka teto isika ho an'ny tanindrazantsika asaramanitra enimpolo taona nahazoana fahaleovantena mankatelina antsika menakavy hoekem-bavaka ny isika dintana ny fiainana todiana ny lasa banjinina no avy ary atrehina ny ankehitriny vavaka sy finoana miteraka didy miantso sy maniraka antsika ny tompo hoe inona no azonao atao an'ny tanindrazanao mba ho firenena anjakan'ny rariny sy ny intsiny mba ho firenena mitsinjo ny madinika sy ny valala tsy mandady arina mba ho firenena sambatra sy miada teny atsipy amin'ny manam-panahy sitraka ento matory tantsoroka avy amin'ny zoky antso iraky Kristy ho an'ireo mpanaradia azy ilombiandoha zany ka tsy araraka an-tany. Un chrétien seul est un chrétien en danger de mort, disait saint Augustin au IVe siècle. Face aux difficultés de la vie, nous avons besoin d'être soutenus dans notre vie de foi par d'autres chrétiens. Comme l'ont affirmé les évêques de l'Afrique du Sud, il nous faut une solidarité universelle. Les talents et les implications de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de Dieu. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création. Chacun, selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient avec nous, avec notre prêtre Andrazan, en cette célébration du 60e anniversaire de notre fête nationale. Sanahario Tayun Tandrazanay. Thank you.
misaotra antsika ary dia ampatsahivina azadino fa misy zany sarina karina ahafahantsika mandatsaka ny anjara birikitsika nydrakitra zany efa mivoaka isika. Misaotra tomboka. Avy ato amin'ny akavanantsika zany no mivoaka, avy ato amin'ny akavanana atsy dia eria mandrotsaka ny rakitra tsara ampatsiarovina fa tsy azo atao amin'ny vorivory eo velany. Donc il est interdit en fait de s'attrouper dehors. Donc bonne soirée à tous et merci encore.